raha vao misy rap mangotraka dia misy zavatra hitranga zay anatin'ny firenena misy azy dia hitatsika 2002 2009 raha vao misy rap mangotraka 2025 teo zao farany. Oui, Shaoboana zoko be ny tanàna iny moa dia izy raha teo no anisany tarika rap miroko zany. Big Jimda mivahiny eto amin'ny Point Carré famelohany ijerevantsika azy miaraka amin'ny connexion illimité ny haute-zone Madagascar dia azadigna fa ambala miambigna anao offre-ny bonus ho antsika zay mandefa vola baka Europe mandeha ty Madagascar amin'ny alalan'ny application Sendwave dia tsiarova koa fa efa magnomagna ny amin'ny départ magnaraka ny amin'ny conteneur baka France itododoa Toamasiny ireo amin'ny Mina Export. Yo yo la famille, salut atsika diaby. Indesina hela nareo niany ato amin'ny restaurant Escalier 89 amin'ny toerana tsara, agréable, afaka hitondrasina olo jiaby izy ty. Ary ato koa atsika mampiatrano vahintsika, tsy azovy zay fa olo efa malaza, fantadaza izy amin'ny resaka mozika rap ity. Tsy azovy Yunus Michel na koa Big Jimda fahaizany maro izy. Izy io zegny zanaka Majanga, zanaka Mojanga izy ary efa nipetraka tao agnatin'ny scène musicale izy depuis les années 90 2000 teo zegny nisy ary nagnamarika génération maro tegna maro io rap zay ataony io ao maromaro koa ny titre zay naboakany ao ny hoe inspiration Agnabolpoa Sedra Jola Piarakanto menimeny ary ny album voalohany ary zegny ihany ny album naboakany hatreto tsy ino zay fa Gaskara anao to agnatignatin'ny zegny mbola hita mipetraka fo izy agnatin'ny génération maro ary jusqu'à jour en fotoagna atsika mikoragna aujourd'hui. Et justement sur scène izy amin'ny le 1er mai en vendredi io zegny izy Amoramanga ao amin'ny Fans Golden Hotel misy concert spécial old school zo ary maro koa zegny olo hitatsika ao ny Slam Jack, Rotambolo, DJ Raslom de soirée io azarategna maviatsika jiaby fa ao artiste vahintsika. Bon, tonga soa Big Jimda. Miarabanao Jensen, miarabantsika jiaby zay manaraka Point Carré atao trano androany West Side. Ok, poudianatsika donc izay rap zay tamin'ny époque, tamin'ny génération tagny taloha tagny. Tamin'io fotoagna io marobe ny rappeur namanareo ao ny Shaoboana, Kérosène, anareo zegny tegna hoe nitondra izay hoe rap misy le philosophie zay. De ino zegny ny raha hitanao zegny niova tamin'io fotoagna io ndraiky amin'ny rap amin'ny fotoagna atsika aujourd'hui. Ewa, tamin'ny andronay moa zany somary mbola nisy taitainy démocratie kely dia afaka miteny zava-misy zavatra marina zay dia par rapport amin'ny génération amizao somary tsy dia hita zay démocratie zay fa dia lasa matahotra génération amizao miteny zava-misy zavatra tsy mety misy anatin'ny fiarahamonina. Dia zay ny avantagenay kely taloha zany zay afaka miteny zay tiana tenenina dia muzikanay koa mipasy eo koa le connexion entre anay le mirevy azy zany dia tonga dia pasipasy vitamisa mipasipasy dia zay mahatonga ny anay hafahafa kokoa noho ny génération amizao. Le atsika mikoragna texte zegny le hoe démocratie zegny anareo zegny tamin'ny fotoagna io manoratra le texte mihira anareo zegny le hoe ino zegny ny tegna hoe zava-dehibe le mozika aloha sa le hafitra ao agnatiny? Nenay moa zavatra hitanay maso sy henonay anaty fiarahamonina no entinay anatin'ny muzika dia zay rehefa manoratra tamin'izany fotoana dia le mo henohenonay sy fitarainana anatin'ny fiarahamonina no soratanay
dia avy eo zay vao mihaino an'le muzika manambatra azy ho lasa muzika. Dia poderantsika ela amin'izay hoe le taloha zegny afaka tantarainao zarainao aminay eto karakory nataonareo tafiditra tagnatin'io mondena rap io le azoviabanareo mpinamana atao dia nagnano karakory le izy. Oui, io moa rivotra rap rivotra avy any ivelany fa zay tambola kely zany dia misy zokilahy fa somary mihaino an'le izy dia influencen'izay zavatra zay dia mo jerena koa le zavatra voakan'ny rap resaka à base resaka tolona fa neny zalahy-tany ivelany manko resaka apartheid no resandreo fa nenay nataonay zay mifanaraka amin'ny zava-misy a Madagasikara dia taloha moa zay tsy dia bedibedin'ny ray aman-dreny zany mo bandy koa sady bosy no manao muzika libre be zany zay tam'izay ary zay mihitsy koa philosophie-ny rap zany libre anao manana liberté d'expression dia zay tafiditra anatin'ny filinina tonga dia mifandray be foana dia lasa mpinamana dia fampitarika tam'izany dia vao mahita maheno rythme kely dia fa mandatsaka moramora. Dia hoe direna dianako ela zegny le hoe fiara-miasanareo sy Shaoboana nareo zegny efa ela be fankaesa efa tagnatin'le sehatra mozika atao zegny teo vao mifankahay. Oui, Shaoboana zoko be tanàna iny moa dia izy raha teo no anisany tarika rap miroko zany zany hoe rap avy any amin'ny sisiny mpianatra ny Notre Dame izy mifanakaiky eo zay Saint Gabriel dia zay le fanteneniko taloha teo hoe zay anaty vibe mahay mifandray zay maraka an'le filinina mahay mifandray dia misy onde mipetaka ho azy. Dia nareo zegny tamin'io génération tamin'io époque io rehefa hoe manoratra zegny anareo hoe matsapa hoe misy responsabilité zay amin'ity hira andeha ataonay aty amin'ity gadona ataonay aty le par rapport amin'ny fiarahamoniny misy zay par rapport amin'le olo mitandregny zay na par rapport amin'ny Madagasikara antsika aty. Io rap fa niteneny resantsika teo hoe rap moa miteny zava-misy ny tena baziny dia io ny anjara brikinay ahafahanay miteny zavatra tsy mety anatin'ny firenena zay iainanay sy eo anivon'ny fiarahamonina dia zay mahatonga rap ohatran'izany. Par rapport amin'izay am'le hoe rap taloha ndraiky rap amin'izao fotoagna anareo ve izy koa anareo mitandregny le rap ataontsika hoe aninay moa zany ninay amin'izao fotoagna hoe mbola hitanareo taritra agnatin'le texte na agnatin'le ataontsika hoe le feeling mihitsy zay hoe le aingam-panahy le inspiration le philosophie nisy tamin'ny fotoagna taloha tagny sa hitanareo tegna miavaka be zegny izy karakory zay fahitanao izy? Hoe mandeha ny fotoana mandeha dia anatin'izay fandrosoan'ny fotoana zay dia misy ny fivoarana zany hoe mivoatra ny rap dia misy génération mbola mitazona an'le philosophie taloha dia misy génération manaraka an'le rivotra misy amin'izao fa vao mahay mahafaly anay zany lasa misy sampany maro be le rap amin'izao dia vao mahay mahafinaritra mahita an'izay fa anjarany tsirairay moa mandray zay mety aminazy. D'accord. Dia hoe ny rap moa zany hoe aminareo ndesigny zegny midénoncer hoe ny raha hita agnatin'ny fiarahamoniny eo koa zay le démocratie le fahalalagna fahafahana mivolagna ny raha azo ambara ndesigny zegny karaha arma zegny izy fitaovagna indesigny hiady ke maha fitaovagna indesigny hiady izy zay mila matanjaka baka
Ninareo taloha matanjaka ndraiky edy le texte oui tegna miran lela-meso zegny takatakanao dia le am'izao fotoagna ave mbala misy zegny force zegny mbola matanjaka karaha zegny sa efa somary mevamevagna zegny izy ninay tsy hoe ne mavesatra fa io araka ny teneninao teo hoe arma io zany mba fitaovana ahafahany miteny zavatra mety tsy mety eto amin'ny firenena dia tsy hoe zay matanjaka fa tamin'ny fotoananay somary nisy taitainy démocratie kely dia afaka mandeha amin'ny radio sy télé sangan'asanay tamin'izany fa am'izao somary masitsika le tsy dia tia démocratie dia somary voasery zandrikely fa misy zandrikely manao sy mitazona an'izay philosophie taloha zay dia tamin'le taloha zegny hitanareo hoe nitondra fiovagna zegny le rap indesinareo tagnatin'ny fiarahamonigny sa mbola karaha izy fo tamin'ny io moa za tsy zava-nisy no resako eto raha vao misy rap mangotraka dia misy zavatra hitranga zay anatin'ny firenena misy azy dia zay tenenako hoe rap tamin'ny andronay zay tonga dia miteny zavatra tsy mety foana dia misy manaraka sy mandray moa iny dia hitatsika 2002 2009 raha vao misy rap mangotraka 2025 teo zao farany misy zavatra mipoaka foana zany totiky ndraiky zany côté le mpankafy ndraiky zao ty boka zay le rap tsy asitroko anao rap maregny anao zay vogna hoe Big Jim Da io tsisy génération mahay génération talo zokijokiny zay zo tantanora mahay aby mahay aby zay jiaby fa le taloha zegny zay zegny makafy fa tafara am'izay hoe karaha koa zay fahitanao le fankafizanay aza mavandy fankafizanay public hoe mbola igny fosa somary fa tsy regniregny Big Jim Da zay fa tsy raha koa za magnambaranao karakory zay koa ivona tsy ameko tsiny satria zay raha teo koa tsy dia miditra amin'ity resaka matraquage ty moa fa zay eo foana dia ankasitrahana be zay mpanaraka hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy amena tsiny le génération taminay koa mifanaraka amin'izay le fotoana mandeha dia la miova ny fomba fiainana lasa misy vady aman-janaka dia somary adinodino kely le rap moa le rap koa Madagasikara zany eritreretin'olona fa hiran-jaza sy muzika jilamboty sy ny tariny nefa tsy zay mihitsy fahendrena hip hop malagasy eto indrindra zegny atsika zao am'le olo manana zay vision zay hoe rap hirana jilamboty tsisy ilavana azy raha ohatra zay le olo aby io zegny devant atsika eto ino ny azonao ambara ampitaigna amindreo zegny hoe somba mampiova le fijery anao teo fa nivolagna fataova un peu plus direct kokoa oui ho an'olona zay miteny an'izay nenay manokana moa tonga dia hoe mieno fotsiny ihany dia anjara mitsara azy fa io koa ny olona samy misafidiny sy fomba fienony zay muzika enony fa zay tsy manasarotra zavatra fa zay kopy de kopy zay eno de mieno dia tsisy tsino an'izay libre nenay raha teo miaina anatin'ny liberté samy manana liberté ny tsirairay d'accord dia misy show amin'ny le premier
za zao koa tia andeha ino zegny raha miamby igny za agny tiatiako hoe karakarakory est-ce que hoe misy vazovazo rap vaovao ve ho regny koa sa le classique le taloha tagny mbola ampody le hita koa zegny le rap taloha jiaby regny. Oui, classique regny moa tsy azo adino satria regny koa le bala nisy tam'izay dia ny vaovao koa tsy maintsy zaraina am'izay tonga ao manentana anareo tongava fa dia eo koa ho an'le olona mieritreritra fa rapy zavatra wawawa fotsiny sy walawaala fa manasatsika rehetrarehetra tonga indrindra nareo vahoakan'ny Moramanga ho avy zay mizoma io raha tsisy anareo dia tsisy dikany live eo zay tongava atsika jiaby amin'io tohizako ndraiky le resadresaka atsika igny dia hoe anao zegny zao amin'ny le rap fahitanao le rap avaizo rap am'izao fotoana zegny mbola afaka zegny mitana izay rôle hoe prise de conscience mampifoha le hoe zao no tegna tokony hitondrasantsika izy ty société iaignatsika zao karaha fa tsy izy loatra fa est-ce que mbola managna zay force zay zegny le am'izao fotoana marigny misy le hoe teritery atsika amin'ny fa est-ce que hoe mbola afaka zegny igny sa efa aloha ndesy moramora fa mbola misy zandry manao sy mbola miresaka an'izay zavatra tsy mety anaty fiarahamonina zay fa saingy eo amin'le rap le teneniko hoe fa misy sampana maro eo le rap moderne am'izao moa fa chanter le izy mihirahira ry zalahy fa mbola misy maro mitazona ka mbola maro mitazona fa zay fotsiny le hoe rap le tena tamin'ny androny zany boom bap moa zany iny fotsiny tsy dia zakan'ny malagasy mihaino walawaala anatin'ny 3 minitra aminakahy manokana mbarako anao eto zegny iny titre anao zegny tegna nimarqué za voalohany le jolapiarakandro igny tegna hita hoe mélanger be zay le rythme le rap miaraka amin'ny culture malagasy dia misy le raiky zay koa Virgin io zay somary karaha jeu de mots zay zo fa raha hitandrignesina zegny le hira le rap zegny tegna maro be koragna hoe izy koa tsy koragnanjaza tegna afaka ambarambaranao hoe ino le inspiration anao tagnatin'igny dia ino le afatra tianao ampitegna mafonja kokoa zegny amin'igny. Oui, zao lay piarakandro moa muzika nisoratanay sy zokolako Mamy Michel zay respect be ho anazy io avy amin'ny zava-misy zay le nresatsika teo rap miteny zava-misy fa tsy mamorona zavatra hafa resaka insécurité any ambanivolo iny jaola iny resaka dahalo zany dia mahakasika an'izay no resanay anatiny ny olona ambanivolo fitarainandreo no entinay anatin'ny muzika. Virgin ndray moa amin'ny jeu de mots araka ny tenenao teo Virgin ohatran'ny hoe Virgin dia anatra ho an'ny sipakely zay tratrany anatin'ny fotoana vola no maranga dia anatra ho an'ny zanatsika vavy renira reny. Dia le albuminao amin'izay ka album araiky voalohany zay mbola magnantegna hoisy agny fa tesy moramora fo izy igny album igny na titre le album fo efa hoe gasikaranao to ino ny azoazonao raha saigna aminay le mikasikasika igny gasikaranao to gasy ohatranao ihany zany zay dikany ho an'ny malagasy official zany dia gasikaranao to moa hita amin'ny zava-misy sy ainana foana ho an'ny resanay dia hita fa tady tsy tsy fankaty zany tsika gasy tady fanavakavaka dia zay le nanovanay hoe naviaiza zany
za na viaiza anao fa tsika olona malagasy raha ihany. Dia raha ohatra zegny anao zegny misy afatrafitra zegny tianao hoentigny amin'ny ty sehatra ny lamozika rap ty ho an'ny génération taloha zao ary le mbola ho avy agny angatagna tsy hijanona hoe sy hitohy fo iny zegny tianao raha saigna amin'iny fotoagna igny. Za moa tsy de tiako hoe zay teneniko tsy maintsy arahan'olona fa ataovy milay fotsiny muzika, ny rap raha teo koa muzika fa mipetraka fa tsy hoe zavatra mandalo fotsiny io na inona fa tafiditra anaty muzika kategoria sy karazana muzika misy eran-tany. Dia afatra ataovy milay teneno zay tianareo tenenina say. D'accord. Question naka farany ty, question bonus ndraiky izy ty avy aminaka manokana afaka rasainao aminay karakory Big Jilda am'izao fotoagna olo karakory izy agnaty fiarahamonigny olona pisy ve izy sa olona masiatsiaka sa? Izy moa teo iny Jensen fandresantsika rap tsy de makalagy amin'ny zavatra zay iainana sita dia za manaraka zay filôzofia zay. Zara teo koa moa nanao sociologie tany Ankatso dia za olona sociable amin'ny rehetrarehetra ary afaka miresaka olo jiaby. Merci. Za moa raha teny za bandy milay dia lasa midoka tena nijaran'ny tsirairay mahita an'izay. Bandy milay. Zay mosoloka dité hely ato. Merci anao tonga teto amin'ny Point Carré. Merci équipe jiaby. Ato amin'ny koa misy toerana misy zay ato mandalova mitsidika fa tsara ato amin'ny restaurant Escalier 89. Pisantsika jiaby amin'ny magnaraka koa.